Faly miarabanao ndray amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Isaorana ny tompo ny famindrapony, ny fahasoavana izay mbola iainantsika ary ahafahantsika mandrehana izao afatra izao. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Zay ny fandarana ary ao anatin'izao fandarana izao, anatin'izao fizarana tenin'Andriamanitra izao dia mamaika dia mampiomana antsika hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Ho avy ny fahataperana izao fiainana izao, ho avy ny fahataperany iainana eto tany. Koa raha ho avy zany fotoana zany ve vonona ve tsika? Vonona ve tsika no akarina raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy? Vonona ve tsika no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra? Fa misy fiomanana mila atao ao, misy fiomanana dia ny etỳ tany zany fiomanana hidirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary milaza moa tenin'Andriamanitra hoe tsy izay rehetra hoe mpivavaka na hoe kristianina na milaza hoe zanak'Andriamanitra dia hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra avokoa, na hoe hiakatra rehefa tonga eny amin'ny raon'lanitra Jesosy. Fa misy mizara roa ny lalana rehefa mialy eto tany ny olona, na izy makany amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny paradisa, any amin'Andriamanitra, na izy makany amin'ny fahaverezana, makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zay ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka izany ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana, jiolahy roa lahy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny anankiray ny safidy nakeo amin'i Jesosy ary nifonany amin'ny fahotany, niaikiny amin'ny tsy fahamarinany, nibebaka ary hoy Jesosy hoe anio ny ao nanao amiko paradisa. Fa ilay anankiray mbola nanome tsiny an Jesosy any ary tsy nanaiky an Jesosy ho mpanjaka, fa mbola nandatsa hoe raha Andriamanitra ianao, vonjeo ny tenanao dia vonjeo koa zay. Iny zavatra teo amin'ny hazo fijaliana iny, zavatra nitranga iny dia midika amintsika olombelona fa misy lalana roa rehefa tonga ny fiainana ialana eto amin'ity tany ity, na makany amin'ny fiainana mandrakizay any paradisa, any amin'Andriamanitra, na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Koa izany ny antony zao fanambarana zao hizarana amintsika hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Raha te handova ny fiainana mandrakizay, raha te ho isan'ny ankarina raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy, dia mila miomana isika. Fa vanim-potoana farany zao, vanim-potoana faramparany mihitsy zao ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny mahatonga anay mampiomana, mitsoka ny andro maraka rehefa nitenena hatramin'izay foana hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raon'lanitra. Fa moa ve vonona ve tsika? Moa ve avy-tsika an-tsaina zany zavatra fahamarinana zany? Sa hodihoditsika fanina sy tsy inotsika? Fa tena milaza fa ho avy Jesosy. Ary ny antony ilazanay fa tena ho avy Jesosy ary efa akaiky ny fiverenany. Satria maty mety sisy teny hoe zany koa dia resaka be fotsiny fa efa ela ny ilazana an'izany. Dia misy teny hoe efa fantatra zany, efa zany foana. Ary misy moa miteny mihitsy any amin'ny epistilin'ny Petera any, dia ozy Petera hoe, ozy ny apôstôly Petera hoe misy olona ho avy anirantsira dia hiteny hoe aiza le teny fikasana hoe ho avy izy, fa hatramin'izay naharina zao tontolo zao izy dia tsy miova ny zavatra rehetrarehetra. Nefa Andriamanitra dia Andriamanitra marina ary ho avy izy eny amin'ny raon'lanitra ary efa akaiky izy matoa mitory an'izao teny izao zay. Ary ny antony ilazana fa efa akaiky izy dia izao. Ny antony ilazana fa efa akaiky izy dia izao. Misy ny fampianarana santoka. Misy ny atao hoe fitaka. Na amin'ny teny frantsay izy hoe séduction. Zay zavatra zay efa tena mirongatra amin'izao fotoana, efa tena maro be eto Madagasikara, any ivelany, any ampitan-dranomasina amin'ny firenena maro samihafa any, dia efa maro be ny fitaka amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Efa maro be ny fampianaran-diso, ny fampianarana santoka. Ary efa misy moa zany ny fampianarana santoka, misy ny fampianaran-diso dia misy zany ny mpampianatra santoka, ny mpamina ny santoka. Misy zay zavatra zay. Ary zay ny dika fa efa akaiky Jesosy io. Efa akaiky Jesosy io. Ary zahay ny rahan'Andriamanitra averina aminao ihany, tsy hitory zay atoko-ponona na atoko-pivavahana na fikambanana na olombelona, fa nambaranao zay le lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, nandresy ny fahafatesana, velona mandrakizay, nitondra antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Zay no ambaranay, zay no torianay, hampianatra hitory ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, hitarika ny olona hiverina amin'ny fahamarinana ato amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ilay fampianarana madio tsy misy kilema. Ho voninahitr'Andriamanitra ary hampianarana antsika. Fa maro izy tenin'Andriamanitra ny fampianarana santoka, ny mpaminana santoka zay efa tonga amin'izao fotoana izao, midiky zany fa efa akaiky Jesosy. Ary ny antony mahatonga milaza an'izay amintsika izay manaraka ny fandaharana dia mandritry ny fandaharana maromaro zany
dia iresaka momban'io fitakiotsika na hoe séduction iresakatsika zany momba ny fampianarana santoka momba ny mpaminany santoka ao anatin'izao fandaran'izao mandritry ny fotoana maromaro zany mandritry ny andiam-pandarana maromaro andiam-pandarana maromaro no anokanatsika atokatsika iresahana momba ny hoe fampianarana diso fampianarana santoka momba ny hoe mpaminany santoka sy ny resaka tsy araka ny tenin'Andriamanitra mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra raisitsika ary aloha ny Matthieu 4:4 Matthieu 4:4 andininy voalohany Matthieu 4:4 andininy voalohany dia zao ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra ato ary noho niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianany nanatona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly fa izy namaly ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela isy ifanongo eto ka tsy horavano ary nipetraka teo atendrombohitra oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo zao ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandremo fandrao hisy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ka hanao hoe izao ny Kristy ka maro ny ho voafitany atreotsika dia mbola toizantsika ihany andininy 1:12 ary isy mpaminany santoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary noho ny habeny tsy fankatoava-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena eto zany Jesosy niona tamin'ny mpianany mialoloha kely ny handehanan'i Jesosy ombona teo amin'ny azy fijaliana dia niresaka ny mpianany hoe jerevo nge Jesosy ty tempoly jerevo ty fanorenana ngeza be sy midadasika ty dia hoy Jesosy hoe jerevo nareo reo fa tsisy hijanony reo fa ho rava daholo dia nanontany ny mpianatra aveo hoe ahoana no afantaranay nanatona ny mpianatra hoe lazao aminay ny andro atongavan'izany hoe lazao aminay ny andro ataperan'izao tontolo zao lazao aminay ny andro iverenanao dia nanome toromarika Jesosy hoe rehefa namaly Jesosy dia nitenen'i Jesosy hoe tandremo fandrao hisy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao ny Kristy ka maro ny ho voafitany zay zany ny fanambarana voalohany nambaran'i Jesosy hoe ahoana ozy ny mpianatra ny alalàna fa efa akaiky ianao dia hoy Jesosy hoe tandremo sao voafitaka anareo fa ho avy ny mpaminany santoka ary hoy izy hoe ary amin'izany andro zany dia ho tafitohana ny maro ary fampiampanga sy fankahala ary isy mpaminany santoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro izany hoe izay zavatra zay efa hitatsika amin'izao fotoana efa mahafantatra an'izany ny tsirairay avy efa mahita an'izany tsika fa maro be ny olona mitsangana mitohy ny tenin'Andriamanitra manambara ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'le hoe fifangarona be zao tsy fantatra intsony hoe inona ihany ary zany no izy inona ihany ny marina fa ny tenin'Andriamanitra dia marina tsy miova ito fa misy ny fampianarana diso misy ny fampianarana santoka misy ny famitahana ka aoka tsika hitandrina aoka tsika tena hieriseritra andinika hoe aiza moa zany inona ny sitrapon'Andriamanitra fa efa akaiky Jesosy zay ny zavatra tiany lazaina zany hoe efa akaiky Jesosy ary misy ny fampianarana santoka raisitsika ihany ny Matthieu 7 milaza ihany koa zany Jesosy ny amin'ny hoe fampianarana santoka mpaminany santoka ary miteny mihitsy Jesosy inona lazainy Jesosy Matthieu 7:15 mitandremy ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany santoka zay indray dia efa lazainy Jesosy mitandremy ianareo fandrao ho voafitaky ny mpaminany santoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambody mitohy izy zay ny mpaminany santoka zany hoe mandeha eo izy tahaka ny ondry malefaka ny fitafian'ondry fa ao anatiny ambody mitohy izy dia lazainy Jesosy aveo ny vono no afantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songisongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka dia ny vony no afantaranareo azy lazaiko anareo hoe fanteny aty hoe fandarana maromaro no atokatsika ilazana momba ny resaka fitaka mpaminany santoka fampianarana santoka momba ny séduction dia androany tsika iresaka ny amin'izay zany hoe
ahoana moa ny alalàna ny mpaminany sandoka, inona no halalàna ny mpaminany sandoka, inona ny zavatra anankiray alalàna ny mpaminany sandoka. Eto Jesosy dia miteny hoe ny volo ny hamantarana ny hazo, ny volo ny hamantarana ny hazo, ny volo ny hamantarana ny hazo tsara dia mamovo tsara, ny hazo ratsy dia mamovo ratsy, ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara. Inona avy ary ireo volo eo jerentsika. Jesosy miteny any amin'ny tenin'Andriamanitra any hoe izy ho avy ary anao fahagagana lehibe izy ozy, anao fahagagana lehibe izy, mpaminany sandoka nefa io. Zany hoe tiako lazaina amintsika izay manaraka, misy olona mety hitory aminao fanasitranana, misy olona mety hitory aminao famoahana demonia, misy olona mety hitory aminao anao mirakla. Fa izao Jesosy miteny Jesosy fa isy anao ohatran'izany mihitsy nefa tsy avy any aminy. Amin'izao fotoantsika mahita an'izany zavatra rehetra zany, misy mahavita manao fahagagana mahatalanjona mihitsy, fa tsy midika akory zany hoe ao amin'ny fahamarinana izy, tsy midika akory zany hoe manana an'Andriamanitra, tsy midika akory zany hoe ao amin'ilay fampianarana, tsy misy klemy izy. Zany hoe tiako lazaina amintsika zany ny andrafetana, ny amaritana, ny andrefesana hoe ao amin'ny fahamarinana ve ny olona ray, ao amin'ny tenin'Andriamanitra marina ve ny olona ray, tsy ny fahagagana ataony akory. Ny amaritana fa ao amin'ny fahamarinana ny olona ray, tsy mpaminany sandoka ny olona ray, tsy ny fahaiza-mandahateny akory sy ny mahazo vahoaka be amina ratapitrisa sy amin'ny ray alina sy amanetsiny. Tsy zany no ahafantarana fa avy amin'Andriamanitra io olona io. Ny ahafantarana fa hoe avy amin'Andriamanitra ny olona tsy dia izay miteny akory avy any an-danitra ahako, dia nahitan' Jesosy dia avy amin'ny fahamarinana zay. Fa ozy Jesosy hoe ny volo ny hamantarana ny hazo. Hijery voa be da be tsika mandritry ny fotoana, ary hijery trangan-javatra maro tsika ao anatin'ny fotoana. Fa anisan'ny voa anankiray tenenin' Jesosy, ary efa nilazaiko teo aloha teo ihany zay, dia mbola hozarintsika ao amin'ny Romanina toko fahaenina, Romanina toko fahaenina andininy fa 20. Nisy an'ny hoe hamantarantsika zany hoe mpaminany sandoka, fampianarana sandoka ve sa izy. Dia izao Romanina toko fahaenina andininy fa 20. Fa fony mpanompon'ny oty ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana ho ny hafaran'izany zavatra zany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny oty ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary farany dia fiainana mandrakizay. Zany hoe ny vokatra anankiray dia hita eo amin'ny zanak'Andriamanitra dia ny fahamasinana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zay tena zava-dehibe zay, zava-dehibe zay. Ny volo no hamantarana ny azy ozy Jesosy. Misy olona mitory aminao ary mahavita fahagagana mihitsy, araka lazaiko anao hoe mahavita mandroaka devoly, mahavita manao mirakla, tsy haiko hoe inona mirakla, mahavita manasitrana, mahavita mamory olona maro, mahavita mampienjera olona rehefa mivavaka, rehefa mametra tanana, mahavita mivavaka ho an'olona dia mivahany olona. Fa tsy midika izany hoe ato amin'ny tenin'Andriamanitra izy, fa volo no hamantarana ny azy ozy Jesosy. Ary ny tena vony anankiray hamantarana hoe avy amin'Andriamanitra ve ny olona ray dia ny fahamasinana. Inona ny fahamasinana? Ny fahamasinana dia ny olona makahala ota ary mitokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Olona mitokana tanteraka ho an'Andriamanitra ny fiainany, ny sainy, ny fony, ny tenany, ny momba azy ray manontolo, ny fiainany ray manontolo, dia natokany hoe za hanompo anao Andriamanitra, za hanao sitraponao Andriamanitra, za handeha arak'izay sitraponao Andriamanitra. Ary tsy hitanao olona miaroaro amin'ny faharatsiany zany fahamasinana. Olona tsy hitanao any anatin'ny fitiavam-bolo zany. Fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny fonareo tsy any amin'ny fitiavam-bola. Olona tsy hitanao any amin'ny resaka tantara maloto amin'ny resaka vehivavy zany. Fa maro no mpanompon'Andriamanitra mahavita fahagagana, miteny tsy fantatra, mametra tanana mampienjera, manasitrana, manao mirakla, manao asa maro. Fa any ambadika any misy sakaiza, misy atonga dia teneniko mihitsy hoe misy kisipasipa, pastera, mpanompon'Andriamanitra, mpaminany, apôstôly sy izay mety ho filazana azy, efa manambady aman-janaka fa mbola miaraka amin'ny vehivavy hafa any ivelany any, mbola misy fijangajangana. Raha izay no hitanao dia mialaha, fa mifindra ary lasa mianaka makany amin'ny rehetrarehetra. Fa tsy ny tompo miteny hoe mivoaty eo aminy ianareo, mivoaty eo aminy ianao. Raha ny mpitondra anao, ataoko hoe mpitondra moa fa Jesosy ihany ny mpitondra, fa raha ny mpiandraikitra anao amin'ny antoko-pivavahana,
no alalanao resaka maloto amina vehivavy amin'ny resaka filany nofo, na alalanao resaka fijangajangana, na alalanao resaka fitiavam-bola, resaka kolokolo sy afera maloto amin'ny resaka vola, dia tsy misy tokony andrasana fa ho ny tompo mivoaha tao. Fa halako Andriamanitra firaisana tsokombakomba amin'ny ratsy. Efesianina 5 milaza hoe aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa, fa leo mananatra zany. Zany hoe tsy misy ifandraisany maizina sy ny mazava, tempolin'Andriamanitra sy ny sampy. Tsy misy ifandraisany. Dia zay le fahamasinana tena olona mitokana. Ary tena tandremantsika tsara zany. Fa amin'izao tsika so sidokany hoe iny tena mavita zavatra, iny manao zao zavatra rehetrarehetra zao. Fa tiako ampahafantarina antsika, milaza eto ety am-pitenenana an'izao ako dia tsy misy mihitsy hoe fankahalana olona akory, tsy misy mihitsy hoe fanaratsiana olona akory ka hoe tiako hoe te ho akaty amiko ny olona. Tsy zany velively, za tsy mitady olona akaty amiko, fa mitady olona hoany amin'i Jesosy hampafantatra ny fahamarinana. Za raha mizara an'izao tenin'Andriamanitra zao dia noho ny fitiavako ny fahamarinana, noho ny fitiavako an' Jesosy ilay fahamarinana, noho ny fitiavako an'Andriamanitra ray izay naniraka hoe ambarao amin'ny oloko. Ambarao amin'ny oloko ny fahamarinana, fa betsaka ny voafitaka, betsaka ny voageja ny fivavahana, betsaka ny voageja ny olona, betsaka. Dia izay no ambarako hoe matoa mizaran'izao teny izao dia fitiavako ny fahamarinana. Ary tiako azo ny fahamarinana ihany koa ianao ho voavaha amin'geja ny fahotana, amin'geja ny atoko-pivavahana, amin'geja ny mpanompon'Andriamanitra izay mametraka zioka tsy maintsy hoentina. Ary milaza fa Andriamanitra ny mametraka an'izany nefa tsy avy amin'Andriamanitra. Toy ny fandoavam-bola lava ho anna mpanompon'Andriamanitra, toy ny fanaovana rarahana ao amin'ny tranon'ny mpanompon'Andriamanitra, ny sasany hitondra fiara, ny sasany hanao lakozia, ny sasany hanasa trano, ny sasany andeha etsena, ny sasany ilanja baiboly ny mpanompon'Andriamanitra. Aiza ato amin'ny baiboly misy an'izany? Efa natsoina amin'ny fahafahany ianareo, efa natsoina amin'ny fahalalahany ianareo, ary aiza mety asiana zioga tsony hoy ny tenin'Andriamanitra. Misy ny olona hoy izay tenin'Andriamanitra hoe ny vahana, ny vonjena, avy eo efa afaka izy lasa nasiana zioga hafa ndray. Ho antsika tsirairay avy zanak'Andriamanitra, ao amin'ny fahafahana ny antsony tompo antsika. Aza vela isy nisy zioga anao ndray ka metraka hoe tsy maintsy handovolo ohatr'izao ianao isam-bolana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy maintsy raha te hahazo ny ositra ianao, raha te hahazo ny mahay mampianatra ianao, raha te hahazo ny diplôma ianao, dia ndao any an-trano aloha mamafa trano, ndao any an-trano manasa lamba, ndao any an-trano mamafa tokotany, ndao any an-trano manao asaasa madinidinika, mampirina entana, na ndao hoeto ny baiboliko aloha eny amin'ny tomobile, na ndao sasao fiarako, na ndao hitondra ny entako, na hoe isam-bolana dia atero ny fananana, atero zao rehetrarehetra zao. Tena tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany ny fampianaran diso, fampianarana santoka. Tsy fahamasinana daholo zany. Ary ny tena mampalahelo, tonga ny mpaminany santoka, tonga ny mpaminany santoka hatrany ampigadrana, hatrany amin'ny fonja. Mampalahelo fa olona voafonja, olona migadra noho ny fahadisoana ary toriana ny tenin'Andriamanitra, dia avy eo any mbola fitahana, mbola alaina indray vola hoe sao dia misy tany any azo ampiasaina, sao dia misy tany any ho anay, sao dia misy vokatra any lazao ny fianakaviana mba hanome tanjara tany ho ampiasain'ny mpanompon'Andriamanitra, fa Andriamanitra mitady an'izany. Lazaina daholo hoe Andriamanitra ny ao ambadika izany, mitady an'izany Andriamanitra. Ary raha tsy manao an'izany dia isy azo ny oziny, azo ny kapoka, azo ny fahatezeran'Andriamanitra. Na raha hoe tsy manao an'izany dia tsy ho voavaha ny olana, na hoe raha tsy manao an'izany dia tsy lamina ny fiainana. Diso zany. Zany le hoe fampianaran diso, fampianaran-tsantoka. Ary ho an'izay milaza fa mpanompon'Andriamanitra ka milaza mampianatra an'izany amin'ity androany ity dia milaza aminao mazava. Ivereno ny tenin'Andriamanitra, ivereno ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy hoe mitovy daholo nareo, izay te ho lehibe aminareo aoko mpanompony izy rehetrarehetra. Ny olona izay ampianarintsika, ny olona izay andraiketantsika, tsy ataontsika ho mpanompontsika io, tsy ataontsika hitondra baiboly io, tsy ataontsika hanasa vilia io, tsy ataontsika hanasa lamba io, tsy ataontsika hanasa fiara io, tsy ataontsika hampiro-trano io, tsy ataontsika etsena io, na anao zao rehetrarehetra zao. Dia misy koa tena manaiky mihitsy, io no nampianatra anay, io no nomeso anayko, raha tsy io zay tsy tafavoaka sy ny sisa. Lasa manompo olona ianao, tandremo, sao dia lasa manompo olona fa tsy manompo an' Jesosy tsony. Sao tafotra, lasa ny vadinao tsy karakarainao, ny vady aman-jarako tsy karakarainao, tsy hita tsony ianao atokantrano, fa any am-panompon'Andriamanitra any foana, any am-panompon'Andriamanitra any foana. Zay nambarako amintsika amin'ity andihany voaloha ity amin'ny fampianaran diso, mpaminany santoka, tandremo fa maro be izy ireny zao, voalaza teo. Maro be izy ireny zao, ary izy tsy hitanao tonga dia hoe iny ny tandroka fampotra. Fa hoy Jesosy hoe tahaka ny olondry izy, fa ao anatiny ao ambodimy to. Mety hiteny aminao izy
fatahoran'andriamanitra fibebahana lazainy zany amin'ny voalohany fa rehefa mandeha tsikelikely tafaraka nareo ovainy amin'izay teneniny amin'izay hoe misy resaka vola ohatr'izao nge mandoa kely sala amin'izao de avy eo izy mety hanambaka mpanompon'andriamanitra avy eo izy mety anadala vehivavy sy ny maro isan-karazany aoka hitandriny fa zany fampianarana santoka zany ny tompo anekasika anao handehananao amin'ny fahamarinana ary anafaka anao zany teny zany voninahitr' Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen.